voana hazo toy ny arandranto, katafa, intsy ary lafa milanja ray taonina no natolotry ny orinasa IRLM ny sampandraraha iraisam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Tsimotsinanana, Anosy ary Androy. Tanjona ny anatanterahana ny politika ny fanjakana ankehitriny dia ny andrakofana ala ny Madagasikara. Nosafidiana manokana ireto voareto no izy mety amin'ny toerana amoron-dranomasina. Dia afaliana ho anay zany araka ny politika panjakana sy ny politika ny ministera izay sorina manokana ny ministra Alexandre Georges satria araka ny teny taminay moa hoe azavariana manapaka ozy fa mametra ho an'ny taranaka. Dia afaliana ho anay no manamafy ny faramiasa amin'ny ministera sy ny taleparitra eto Anosy. Manolotra ihany koa zahay graine ana 1 tonne fanamafisana izany faramiasa zany ary mamanamafy ny fahavononana. Izany moa dia natao hanamafisana faramiasa araka ny lettre d'engagement izay fanataonay moa zany tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa tsy miankina izao hetsika izao. Ary makasitraka ireo opérateur sy partenaire izay miara-miasa aminay ka isan'izany ny société IRLM izay nanolotra graine forestière 1 tonne izao maraina zao dia sorana be dia be anazy fa araka an'ilay nambarany teo angambany vonona ry zareo hozy hiara-iasa fitondram-panjakana anatanteraka ny politika panjakana entina handrakofana ala ny Madagasikara. Ankoatra ny fanomezana voana hazo dia efa nisy ihany koa ny famboleka-hazo tamina velaran-tany mirefy 3 hektara nataon'ity orinasa ity ary mbola ho tohizana amina velaran-tany mirefy 100 hektara izany amin'ity taona ity ihany.